Haly miaravatsika rehetra tompoko ary manasantsika hanaraka ny vaovao-antsary ny televiziona malagasy. Io takarivo io dia namorom-panao gazety teny amin'ny lapam-panjakana eny Ambohitsirotra ny filohan'ny teteza vita Andry Rajoelina. Nanambara mazava izy fa tsy ho an'ny Maputo amin'ny 3 Desambra ho avy izao no izay fananganana gouvernemanta fa hatao vidéo conférence izany rehetra izany. Rahantsika avy hatrany ny fanambaran'ny filohan'ny Rajoelina teny Ambohitsirotra. Misy ny jinika natao zany tany Maputo voalohany. Misy ihany koa ny Maputo faharoa. Ary ny farany dia nitatanterako ny mananterahana atsika ny jinika izay natao tany Addis Abeba izay nanapahana ny hevitra maro, ny hevitra tapaka tao anatin'izany izay mbola misy ihany koa ny acte additionnel izay nitapahana mba hoentina anatotosa sy andrindra ary indrindra mba ahafahantsika mandrindra rafitra rehetrarehetra misy ao anatin'ny tetezanita. Ampetriny fa dia matsapa ny tena may fa betsaka ny zavatra mbola tsy tanteraka ao anatin'izany acte additionnel na ny fametrahana ny rafitra rehetra hitatahana ny tetezanita. Toy dia toy ny fahavonona nefa ny ankehitriny dia rafitiana ny resaka dia efa vita ny négociation na fifampidinihana ary tena rarina dia rarina natoka natao tamin'ny velany zany zany fifampidinihana zany satria betsaka ny zavatra tsy maintsy nitapahana, tsy maintsy noentiny ny ankilafy-kely efa-tota na mapakevitra hoe ahoana ny tantanana tetetezanitsy ity. Isika dia miaraka manaiky ary miaraka mifanaiky fa hiaraka hitanana zany tetezanitsy zany. Rehefa voafika ny acte additionnel tany Addis Abeba dia tapaka atao ary mamafisina atao hoe iza no filoha, iza no co-président du conseil présidentiel, iza no premier ministre ary voteny tao ihany koa tapaka atao ny président de l'institution izay ny congrès sy ny CST ary efa voafika atao daholo na mitondra ny conseil économique et social azy. Aminay dia efa tapitra tro ny négociation fa ny zavatra misy ankehitriny dia miditsika ao anatin'ny hoe phase de mise en œuvre na fanatanterahana ny zany zavatra rehetrarehetra voalazy zany. Androany dia miarahantsika malala, miarahantsika mahafantatra fa hoe misy ndray ifapitsony ifandinika mikasika ny momba ny ministera tokony ho atao any Maputo amin'ny 13 sy ny 14 ny volana Desambra ho avy zao. Ka izany dia ho fitandroana ny fiandriana-pireneny, ho fanajana ny voninahitra ny tanindrazana, ho fiarovana hatrany hatrany ny tontsoany vahoaka sy ny firenena malagasy dia everiko ary tsapaka fa mamilatra ny andehany amin'ny firenekafo andamana ny atseza na ny fijerevana ny tombotsoa any samy malagasy. Ka izany dia manapa-kevitra ao fa tsy ho any Maputo ny fateliny sy ny faefatra ny volana Desambra ho avy zao. Mamelaka sady mandany volabe fisokosofoana no lany amin'ireny fandehana nakany ivelany reny, indrindra moa am'tindran'ny toraky dia ny hoe ny zarana ministera rona teto izay tsy fanerana tsy fanarahana na kilafy-kely rona teto koa manao antsoavo ao, manao antsoavo ary miangavy Antananarivo anareo zoky ray aman-dreny marataka irapoelatsaina amin'izy ireo ao mba andinika sy saina malina ka mba hitady sy anetaka ny vahoolana ho amin'ny fireneny. Ny ministera rehetrarehetra tsy mampitovy vijereo dia ministera ifantatanan'izy ireo avokoa. Misy ny vahoolana atolotra nefa anatin'izany izay tsy misy loatra ny fandaniny
afaka dia afaka atao tsara ny manao vidéoconférence ary evanjely no ny teknika rehetra tenanay afana manatanteraka an'izany na efa Madagasikara afaka mandeha par satellite zany na ivelany ihany koa zay vaholana atolotra fa antendrana zay ary ao zay ny fitivatsetsy ary zay no miandraviky mihitsy atanandro amrozokakany aman-dreny tiako ny manamafy sy ny teny eto etono fa natitana zay fotoana maro zay ny tenako manokana ngamba miarahopanao gazety dia mahita fa mbola mihitsy na indre mandeha azy tsy mbola nanonona na nanitsika ny professeur Zanelbert zavanokany somary matoana ihany tsy miray dia matetika resaky misy farakianana eo amin'ny tsy fahatanterahany fametrahany gouvernement na zavatra hafa dia ohatrany voatontonona foana matetika ny anarana ary ohatrany voatontotonto foana matetika ihany koa toka zany ihany koa no ny président ny amiral Didier Ratsiraka eto moa dia tsara ihany no mitetsy mamitina antsika ny zavagasio fa rehefa misy ny zavatra mikatsolaka ty fanaovana gouvernement ty dia miolana mitranga hatramy voalohany dia ny hoe ny fametrahana tokony ametrahana prime ministre ekeny mibesiny mara tany makoto zany dia efa nitranga hoe mametraka prime ministre ekeny mibesiny mara tokony tsisy olana ny amin'ny filohan tetezamita ary tsy tokony misy olana ihany koa amin'ny zavatra rehetra zay tokony hodiniany eo ary zay natonga namaly olana tamin'ny fahinina ny volana oktobra tataon'ny Carleton ary namaiky teo anatrehany ny communauté internationale fa dia ny filohan tetezamita André Rajoelina ny vice-président dia ny Emmanuel Rakotovahiny ary ny ministre dia Mandaraza Eugène gaga nefa mizahay ary tsara fantatra ny vahoaka ihany ramsio isika pretambarazana rehetra fa no nitonga tany Addis Abeba dia lany fotoana nandritran'ny telo andro satria nylafy kely anankiray dia tsy namaiky mihitsy hoe André Rajoelina mikatana tetezamita ny atao tena naga fa ny amina Didier Ratsiraka dia nahita mihitsy ny fanapahan-kevitra hoe aleo atao mitsika mivira na olona tely nilay mitantana na tsy mitsy miala mitantana zany ny zavatra mitranga tany Addis Abeba ary lasa ihany no saina tao anatin'izany zavatra mitranga zany satria ohatrany hita fa karazana tampabe ary tena adversaire ny mouvance anatelo ankehitriny dia tsisa fa mitantana tetezamita ankehitriny